Banao manaraka ny fampalalambavao eto amin'ny radio Don Bosco amin'izao sabotsy maraina izao lalaina nalijara an'olotra izany Iandro Belany amin'ny lafiny teknika hoentina anatin'ny vaovao fa vita sony androany maraina tetsy amin'ny Paondora Tanety be tamin'ny rora latsaka fahefan'ny tondrozotra na sipantsina vondrona politika 17 no nanao sony nandatsina nasony izany kosa nankolafiratsiraka laza fa amin'ny fianana tampony flo efatoota ny tokony anaovana ny sony misongadina anatin'ity tondrozotra nosony avina ity ny fahafahan'ireo mpanao politika nanao sesitany tenany mody tsy misy pepetra anisan'izany Andriamatoa Marc Ravalomanana saingy raha misy eloka ny enjehana azy ireo dia mahaleo tena tamiteraka amin'ny fitsarana malagasy fa tsy miditra ny SADC tsy tena afapo tamin'ity tondrozotra voasony ity ny Ankolafy Ravalomanana saingy manaiky nanao sony kosa izy ireo noho ny tombontsoa ambony firenena tingana ihany kosa ny fahavitan'ny sonean'ny tondrozotra fa mbola ilaina ny fifampidinian'ny mpanao politika amin'ny fametrahana ny fitondrana teteza mitaiarana hoy ny antoko TGV. Anivelany dia miantso ny siny adevitra idirany ao firenena mikambana ny flo palestiniana Mahmoud Abbas ary angataka mihitsy ny fankatoavan'ny ONU any Palestine amin'ny herinandro ambony. Tsy mbola nisy indray ny marimaritra raisana tamin'ny fivorian'ny ministry vola Europeana tany Poloina omaly mikasika ny ampiarana ny fanampiana faharoa any Grèce miematra amin'ny volana Oktobra indray zany ny fanomezana ny fanampiana. Asana panajana renao anaraka ny antsipirim-baovatsika amin'izao maraina izao. Eo amin'ny pejiny politika moa dia totosandroany maraina tetsy amin'ny Paondor Antanety be Ivato tamin'ny rora latsaka fahefany ny sonia ny tondrozotra na sipantsina vondrona politika misy 17 no nanao ny soni ny Ankolafiratsiraka ihany no tsy nana soni izany naharitra adiny 3 sy 10 minitra teo eo ny etsika mifandraika amin'izany nanomboka tamin'ny 12 sasany mahery 10 alina ratsivina dia ireto avy ireo vondrona politika izay nanao soni ny tondrozotra ny Arema ny Lezasa ny Escopol HPM ny MDM Monima UAMAD ny TGV ny UDRC ny GMMR ny TIM ny groupe émergent centriste ny pacte républicain ny Ankolafy Zafy Albert ny Ankolafy Ravalomanana ny RDR ny groupement des jeunes de trois mouvances ary ny Exopoles. Ratsivana kely ny tantara dia saika isy ny fanaovatsony roa samihafa satria ireo vondrona folo izay miaradia amin'ny fitondrana dia saika anao sony ny tondrozotra teny amin'ny Carleton ny omaly tamin'ny 7 arivo nefa tsy tanteraka izany tamin'ny ora farany satria dia hoe ialanenina farany hoe ty amin'ny Paondora ry zareo ny gadona taty tokoa tokony tamin'ny 9 sy 3 alina talohan'izay moa dia tonga tety Ivato ihany koa ny lehiben'ny folo alinda tamin'ny 7 arivo mahery 10 minitra nahitana ny lehiben'ny état-major général Tafika ny généraly Ndriary John André sy ny komande ny gendarmerie pirenena ny généraly Razafindrakoto Bruno ny lehiben'ny fari-piadidin'ny zandary Antananarivo ny généraly Ravalomana Richard tazana ihany koa ny tale généraly ny police pirenena naharitra ora iray mahery kely teo ny fionan'izy ireo tamin'ny iraka panelanela ny troika saingy tsy nisy nipika ny dinika tamin'izany taorin'izay dia nitoy ny fandraisan'ny troika ireo vondrona politika ka ny mpanohana ny fitondrana nahitana Andriamatoa Norbert Lala-Ratsirahonana sy ny sekretera jeneraly ny fiadidina ny fahefanaviny teteza mita ary Andriamatoa Roland Ratsiraka no niaona naharitra tamin'ireto panelanelana ireto. Fa isan'ny hevitra tsy nitovizana hatramin'izay tsy nahitana ny marimaritra iraisana ny andinin'ny 20 amin'ity tondrozotra ity izay milaza fa afaka miverina tanindrazana tsy misy fepetra ireo sesitany politika isan'izany ny filoha teo aloha Ravalomanana Marka nefa raha misy ny eloka ny enjehan'ny fitsarana ireo olona ireo dia tsy hidiran'ny vondrona SADC zany satria firenena mahaleo tena sy manana ny fiandrianany Madagasikara ka ny vondrona SADC tsy afaka ny andidy atsika amin'ny raharaham-pitsarana. Nisy mihitsy moa ny savaranando natovana ny tondrozotra manazava izay indrindra izay andininy 20 izay ny dokotera Leonardo Simao iraka panelanela ny vondrona SADC.